ahoana marina. Tratry ny fitsaram-bahoaka ny fitondrana Rajoelina. Fitsaram-bahoaka mahavaivay ho an'ny fitondrana Rajoelina ny nataon'ireo solombavam-bahoaka maro anisa 500 teny amin'ny anteny miram-pirenena ireny. Nilaza mazava izy ireo fa mirehitra mena avokoa ny teboka rehetra eto amin'ny firenena. Tsy misy aza vitan'ny mpitondra fa miha-mahantra ny vahoaka malagasy. Efa sosikevitra maro no naroson'ireo mpanao politika, indrindra fa ny filoha Marc Ravalomanana ho an'izao fitondrana izao, saingy be marenina. Nanao fanairana ihany koa ny solombavam-bahoaka, saingy nanaovana ny didiny Besandro hoe manginina nareo fa manala baraka filoham-pirenena. Ity tokoa ilay fitondrana, tonga amin'ny teny ilay mpilalao sary mihetsika hoe tenenina foana fa anarina foana fa enoy razon-damosina avokoa ny valiny. Mihevitra ny vahoaka mangina lava ka mieritreritra fa tsy afaky ny ampitany fiainany tamin'ireo fitondrana fandimby sy ny fiainany amin'izao fitondrana izao ny vahoaka. Izay afera maloto ataon'izy ireo teto amin'ny firenena mantsy de to mangina sy tsy andrenesam-peo ny vahoaka. Efa manomboka mampitany malagasy ankehitriny ny hoe iza no tena mahavita ary iza no mpandainga sy mpapiesiny ary mpanao fampanantenana pokaty. Toy izao mantsy ny fanazavana nataon'ireo mponina tao Analavory raha sendra tafaresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Zahira ndatana matsisanao zay ah. Zahira ni. Ilaina mitsy anao. Zahira mitsy. Zahira na malagasy. Ona mo tuka tata san sultan kali reko. Atane na tuka tena. Ane pe tena putka yeno dana bota lala parantana. Pe putka tispana bota tu. Acham sau. Zahira mitsy malagasy. Ni lala tono rutu bola tsara be zao vavelona teto. Tsisy bola kitika teto. Tsisy mana bota no para Makane. Tenao de kizy eto. Misy vary stokonga ihany dia 30 firenena dia mila tena eza raha miakatra mihitsy vidim-penina ty aminay ty ny lalana tsisy manamboatra, vidim-penina raha miakatra ola tsisy kapoaka vary zao valonjato ty aminay tsisy fepetra mihitsy. Tsisy fepetra. Jaly mihitsy le vahoaka amizao. Jaly mihitsy ny vahoaka amizao e. Tsy tao Analavory ihany no nandrenesana feo tahaka izany, fa izay rehetra alehany dia toy izany avokoa no ambetiten'ireo vahoaka. Isan'ny lasibatra mafy ny tantsaha ankehitriny. 520 isanjaton'ny malagasy no mianan-tanteraka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy voafehin'inga filoham-pirenena ankehitriny io ve io sehatra io, sa iny nivonoana ireo malagasy maro anisa ireo. Tsy misy famatsiana zezika, tsy misy fanomezana masom-boly, mangy ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay miteraka fifindramonina ho azy ireo. Isan'ny nisongadina tamin'ity taona ity ny etsika izay nataon'ireo mpivarotra lavanila tany amin'ny tapany avaratry ny Nosiny. Ny lavanila no fotom-piveloman'ireo tantsaha any an-toerana, ary io voly fanondrana io ihany koa no tena isan'ny mampidi-bola betsaka indrindra ao amin'ny kitapom-bola-panjakana. Ny reharenga filoham-pirenena maham-bahoaka ankehitriny, ary tena nanaratsy mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fampelezan-keviny. Nilaza fa ataon'ny filoha Marc Ravalomanana toy ny vidin'ny voatabia ny vidin'ny lavanila, ka noho izany dia nampanantena mafy fa ampiakatra avy telo eny ny vidin'izany Rajoelina rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Ny mifanohitra tamin'izany anefa no zavaniseho. Raha alaina ohatra dia ny hoe mbola tamin'ny taona no nivarotana lavanila tamin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana, izay nolazain'ny Rajoelina fa mitovy amin'ny vidin'ny voatabia io. Tamin'izao fitondrana izao anefa atokotoko toy ny mivarotra anana sy voatabia eny an-tsena ilay vokatra izay nampalaza ity Madagasikara ity. Ity no zavaniseho rehefa nitokona vokatra ireo mponina tany an-toerana. Tena nombon'ireo tantsaha ilay akanjo misy ny sarin'inga filoham-pirenena izay mambahoaka, izay nozaraina tamin'ny fampelezan-kevitra. Ity io zavaniseho tamin'ny reny io. Mbola misy ko lohalohan. Eto hitanareo voalohany fa mbola misy ko lohalohan. Kireto ko miangavy an-tagnandroy zahay mba tsy ndrovo zahay milavanina fô sestra resan'ny pirenena tsy manety vidiny ity mbola tsy tanteraka.
tamin'ny 840 ane 400 lavanille fihaignan-bidy jusque amina 80% ignanay telo taogno maninjitra milaza nareo hoe magnatra fa zahay kosa marary vokatra izy ho raharaha fampianaran-jasa tsy zarazara sakafo tsy hohaniny fijaliana tsy hoararaha tanjony tsy tratra ny miady varotro mahazatra zahay isaka misy tsaina fotantinay efa hatreto ny nady varotro tsisy entam-barotra ane mampalahelo koa araiky manam-pahefagna niatriky zahay teto mba nantsoky an telefôny heureusement fafako le SMS nangoroka loatra fona averegno an-tragno lavaninao rehefa tsisy mpividy mampalahelo loatra zay eto zaho masaky mbana raha maholo araiky raha mahalantizy raiky amin'ny lavani mbola tsy voaolo entam-barotra ane io e raha nimpody an-dramonay hitondra ino aminay zay tsy manampohoanina ny vahoaka marobe reto anday velognay zay nitadiavinay fa tsy dia mila resaka lava fa fa hitady ilay hividy vanille ty zay nitadiavinay ny arantsika na ensy nahita tsara izy teo fitsaram-bahoaka ho an'ilay mpitondra noseho tamin'ny tapany avaratry ny nosiny tsy nijanona teo io fitsaram-bahoaka io fa mbola nitoy tany amin'ireo orinasa malaza tany ivelany nandrara ihany koa ny vokatra lavanille avy eto Madagasikara betsaka oxyde d'éthylène ny lavanille avy eto Madagasikara ka nahatonga azy ireo tsy handray izany intsony fantatry ny maro tsara nefa hoe iza ireo mpandrara goavana mpanondrana lavanille sy manao ampimamba ny fanondrana anazy eto amintsika afa-baraka andray Madagasikara ary niara-ny endrika fitsaram-bahoaka tany ivelany ihany koa ilay fitondrana ity mantsy no fanadiadina makasika io. C'est dans cette usine à Gendas du nord de la France que sont produites les glaces, aujourd'hui retirées de la vente. 4 produits à la vanille, tous en pot. Un rappel volontaire décidé par le groupe américain après la découverte lors d'un contrôle de traces d'oxyde d'éthylène. Un gaz désinfectant ultra efficace pour éliminer moisissures et salmonelles sur des matières premières, mais interdit depuis plus de 10 ans en France comme dans toute l'Europe, car ce produit est cancérigène. D'après l'enquête interne, la substance provient d'extraits de vanille achetés à Madagascar. Là, c'est la première fois à notre connaissance qu'on voit une glace qui est rappelée parce que c'est l'extrait de vanille qui pose problème. Alors on peut se demander si d'autres marques de glace suivront. Est-ce que ce fournisseur fournit plusieurs fabricants de glace? Mais comment une substance interdite peut-elle se retrouver aujourd'hui dans nos assiettes? Niarantsika rehetra na tsara ngamby izy teo izay potika ny firenena tsy mandeha araka ny tokony izy ny fiahinany ara-ekonomika eto amintsika azadino fa isany nanaovan'ny solombavambahoaka ny sambava teny mavesatra ho an'ny Rajoelina ihany koa io fampanantenan'io ka tamin'izany no nilazany ny hoe mba tanterao ny teninao Andriamatofilo fa aza fitana ny vahoaka asakasaka izay mbola ino ny teny sy ny fampanantenana io filoham-pirenena io aloha fa nitranga ny seho tetsy Analakely Omaly ireny dia tranga efa mampiseho fa manomboka sesilany ny fitsaram-bahoaka ho an'ny fitondrana Rajoelina raha miteny sy manoro hevitra mantsy ny mpanohitra indrindra fa ny filoha Marc Ravalomanana dia noho ny fialonana lalipaka ao anatin'izy ireo an'io filoha teo aloha io dia raisina ho tsy fitiavana foana na lazaina fa te hanonga-panjakana maina amin'ny atao ka tsy mba miany ny torohevitry ny hafa mihitsy midika zavatra lalina ho an'ny fitondrana Rajoelina iny fihetsiky ny mponina Antananarivo Omaly iny ny amin'ny faritra koa anefa efa manomboka leo satria betsaka loatra ny balarora natao kanefa tsy misy tanteraka 4 taona katroka izao aiza ho aiza ny fianandra malagasy dia ty no valin'io fanontaniana io orakoraka tsy fandrenesana miaro fanesoana sy fahatezerana nataon'ireo olona tetsy Analakely raha nahita ny fadalovany Andry Rajoelina nirifatra tsy sanjanona ny fiaran-tondra azy sy ny mpiambina. Ratsaivina dia tsy vao izao no norakorany olona tahaka ireny i Andry Rajoelina. Anisan'izany ihany koa ity tranga tamin'ny fihibohana ity no terena tsy navelan'ny varotra ireo mpivarotra ary tsy nisy fepetra mifanaraka amin'izany
mba nataony ny fitondrana ka izao ny vokany. Izay no zava-nisy dia mbola misy samylaza ihany fa sary namboarin'izao fahitalavitra sy radio izao ihany iny raky tsara iny mba analambaraka aninga filoham-pirenena izay misoratena ohatry ny voatango fa mambahoaka kanefa ireny no nataon'ny vahoaka azy ankehitriny dia mbola tsy ho tonga saina foana ve fa tsy mandeha araky ny tokony izy ny zava-misy eto indrindra fa ny fiainam-bahoaka mbola orakoraka iny aloha fa ina ho mafilavitra noho izany ny iseho eto raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao no mitohy ny mpitantarakena manodidina azy raha teo mbola makafiseza ka tsy samy lazany marina fa manao lohamboty fotsiny amin'ny filazana fa mandeha tsara ny fiainam-bahoaka fandriam-pahalemana tsy voafe ny fitangany vidim-piainana tsy voafe ny kolokolo tsy voafe fa samy manao avokoa izy mianakavy ao ny fiainam-bahoaka nefa manoloana izany mialentika ny mpivarotra ny betsaka noho ny mpividy eny an-tsena fe ny mpivarotra avokoa ny sisin-dalana rehetra tsy mitaona vahoaka itrotra kory fa zo ny vahoaka no mitaky rehefa tsy mahavita ny asan'ny mpitondra fitsaram-bahoaka maro no efa nitranga teto ho an'ny fitondrana rajoelona io ary ireny dia midika mazava fa leo azy ireo ny vahoaka ny sasany mbola tsy tonga saina ihany no masamy teny hoe merci président fa rehefa tsy mikiloty hatramin'ny zanany ao an-trano angamba voifoa amin'ny torimaso ka iombokevitra amin'ny fietsika izay efa notanysaina teo aloha ireo rehefa nanonga-panjakana dia tokony havita lavitra ilay naongana saingy tsy izany mihitsy no zava-misy raha tsy resaka ny lafiny ara-toekarena fotsiny fitsaram-bahoaka ny fitondrana rajoelona no nitranga teto tamin'ity taona ity raha ny lafiny ara-toekarena manokana fa ahoana mariny ahoana mariny